nareo ny famindrampo sy ny fiadanana avy amin'andry salamo fahatelo amin'izany hatramin'ny fahadiaraty salamo fahatelo hatramin'ny ho ny mpanao salamo saorany Jehova ary izay rehetra ato anatiko misaorany Jehova ary aza misy adononao ny fita izay mamela ny eloko izay manasitrana ny aretinao izay manavitra ny anao tsy hidina ny anda izay manarona famindrampo izay mahavavanao ny fahatanoranao modindray toy ny an'ny voromahery. Amen. Hivavaka isika. Izany Andriamanitro no tononkira-panahy entinay manonona fiderana sy fisaorana anao. Fiderana satria Andriamanitra fitiavana ianao. Fisaorana satria tsy hainy mivavana itonony ny fahasoavana omena ho anay isan'andro mandrakariva. Fa tamin'ny zavana nahirana anay sy ny fahoriana ny anjady taminay dia teo ianao nanohana anay nampitraka anay ary tamin'ny fifaliana izay natolotra ho anay dia niambina anay ianao mba tsy ho lavo ny rehaka izao tontolo izao. Misaotra anao indrindra koa fa mbola fahasoavana avy aminao no azonay miombombavaka toy izao ary dia manatona anao eo amin'ny seza fiandriananao ampanitreteny izahay mangataka ny famelanao ny elokay aza isaina tompo ny fahadisoanay ary rakofy ny rany Jesoa izahay mba ho tonga zanakao indray. Amin'ity maraina ity miasa mahery amin'ny fanainao masina ianao mba hampianatra anay ka hampahery anay koa ho tonga vavolombelonao ary aharitra amin'ny fijoroana ho an'ny filazantsaranao. Dia mampianara anay Tompo araka ny fombanao amin'ny anaran'i Jesoa Kristy. Amen. Timoty faharotoko voalohany manomboka amin'ny 9 hatramin'ny 12 farany. Timoty faharotoko voalohany ny 9 hatramin'ny 12. Isika rehetra hiara-maky ny soratra masina amin'ny anaran'ny Tompo manao hoe: ary noho izany dia mampatsiaro anao aho mba hamelomanao ny fanomezam-pahasoavana avy amin'Andriamanitra izay ao anatinao tamin'ny fametrahako ny tanako. Fa tsy nomen'Andriamanitra fanahy osa isika fa fanahy mahery sy fitiavana ary fahononantena. Ko aza menatra ny vavolombelon'ny Tompontsika na hipifatony ianao fa aoka ianao ho mpiobina ny fahoriana noho ny filazantsara araka ny herin'Andriamanitra izay namonjy antsika sy niantso antsika tamin'ny fiantsoana masina tsy araka ny asantsika fa araka ny fikasana sy ny fahasoavana izay nomenantsika tao amin'ny Kristy Jesoa hatry ny fony fahagolo fa nahariary ankehitriny tamin'nisehon'i Kristy Jesoa mpamonjy antsika izay nahafoana ny herin'ny fahafatesana ka ny filazantsara no nampisehony mazava ny fiainana sy ny tsy fahalovana mandrakizay. Ny amin'io filazantsara io no nanendrena ho mpitory sy apôstôly ary mpampianatra. Ary ho izany koa no hiaretako izao zavatra izao ka tsy menatra aho satria fantatro izay noko ary matoky aho fa izy dia mahatahiry ilay zavatra natolotro azy mandra-piaviny izay andro izay. Tanao amin'ny finoana sy ny fitiavana amin'ny Kristy Jesoa ny mariky ny teny tsy misy kilemo izay efa renao tamiko. Ilay zavatra tsara natolotra anao dia tehirizo amin'ny fampaherezan'ny fanahy masina izay mitoetra ao anatintsika. Fantatrao fa efa nahafoy azy ay rehetra any Azia, Isandreny, Figelo sy Hermogeny, homen'ny Tompo famindrampoany ny ankorany Onesiforosy satria namelombelona ny fanahiko matetika izy fa tsy menatra ny gadrako. Fa raha tany-droma izy dia nitady afatra ka nahita ny tompony ampahita azy famindrampo amin'ny Tompo amin'izay andro izay. Ary ny favitratry ny fanompony ahy tany Efesosy dia fantatrao tsara. Amen. Ray masino manamasinana amin'ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana. Amen.
mbola hivavaka sika ry avo nanome fampanantenana sy toko anay ianao Andriamanitra fa raha ho avy ny fanahy masina dia izy no hitarika anay amin'ny marina rehetra, izy no hampianatra anay ny zavatra rehetra. Kotario amin'ny fahamarinanao izahay ary hampianaro anay izay anjara tsara tokony ho anay amin'ity fotoana ity. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Bokin'ny Timoty faharoa. Rehefa misy moa ny faharoa dia tsy maintsy nisy ny voalohany. Timoty voalohany sy ny Timoty faharoa dia samy nosoratany Paoly apôstôly mba ho fampaherezana, ho fampiorenana any Timoty izay mandray anjara raharaha ao anatin'ny fahatanorana momba ny fitondram-piangonana. Raha ny mpandinika dia milaza fa tokony nosoratana tany amin'ny taona 70 taonan'i Jesosy Kristy ity Timoty faharoa ity. Taona 70 taonan'i Jesosy Kristy. Iza nanoratra ny bokin'ny Timoty? Paoly apôstôly. Misy toko firy eo amin'ny Timoty faharoa ary eo amin'ny Timoty voalohany. Mahay indray enina ny Timoty voalohany, 4 ny Timoty faharoa. Izay toerana nanoratana ny boky etaiza tany Amponja Paoly mialoha nitondrana azy ho amin'ny fahafatesana martiora no nanoratra ity epistily ity. Ato amin'ny Timoty faharoa moa ilay misy ny hoe efa niady tsara aho, efa nahatanteraka ny fiazakazahako aho. Eo amin'ny Timoty faharoa toko 4 andininy 9 hatramin'ny 10 ahitantsika taratra hoe efa ny ampifatorany Paoly ary aroso atolotra ho amin'ny fahafatesana martiora. Hoy ny toko 4 andininy 9 amin'ny anaran'ny Tompo fa izaho dia efa atolotra sahady ary efa mbiakaiky ny andro fialako. Ary dia ambaran'ny mpandinika sasany koa fa azo lazaina ho toy ny didim-pananana ara-panahy avy amin'ny Paoly ho an'ny Timoty ity epistily ity. Didim-pananana ara-panahy satria hiatrika fahafatesany Paoly ary dia mametrapetraka ny fiainam-panahy ny Timoty zanany izy mba hitahiry ny finoana, hiorina tsara ny finoana, hizara tsara ny finoana izay averimberiny matetika hoe teny tsy misy kilema. Tena manafatrafatra ny ray aman-dreny am-panahy, manafatrafatra ny zanany ara-panahy. Ato anatin'izao anjara mofinainantsika izao no ambaran'ny betsaka fa andinin-tsoratra masina mafonja ato amin'ny Timoty faharoa ny andininy 17 sy ny 14. Raha ovakitsika dia manao hoe amin'ny anaran'ny Tompo, tano amin'ny finoana sy ny fitiavanao amin'ny Kristy Jesosy, ny mariky ny teny tsy misy kilema izay efa renao tamiko. Ilay zavatra tsara natolotra anao dia tehirizy ho amin'ny fampaherezan'ny fanahy masina izay mitoetra ao anatintsika. Io no ambaran'ny mpandinika maro fa fototra na andinin-tsoratra masina fototra miavaka ato amin'ny Timoty faharoa. Ilay zavatra tsara natolotra anao. Rehefa namaky an'ity anjara mofinainantsika ity isika dia inona ny zavatra tsapanareo? Tonga dia mahery. Sao tonga dia ohatran'ny mahazo aina, manana fiorenana ary marisika sy vonona. Sa tsy voninareo? Raha mbola matory tena hoe mamaky an'io isika avy hatrany dia mahery. Ndia ary horaintsika isan'andiny ireo anjara mofinainantsika. Andininy 9. Ahoana ny vakin'ny soratra masina?
amelomanao ny fanomeza-pahasoavana izay ao anatinao tamin'ny fametrahako ny tanako. Iza ny nametra tanana taminy? Oviana. Ny tantara momba ny fifandraisan'ny Paoly sy Timoty dia hitantsika ao amin'ny Asan'ny Apôstôly toko 4:20. Asan'ny Apôstôly toko 4:20 manomboka amin'ny andininy 9 indrindra. Zay moa ilay averiberina amintsika foana ny hoe averiberina amintsika mandrakariva ny hoe ny epistily dia tsy misaraka amin'ny Asan'ny Apôstôly. Ny boky ny mpaminany dia tsy misaraka amin'ny boky tantara ao amin'ny testamenta taloha. Ny ahitantsika voalohany ny amin'izany Paoly Apôstôly sy Timoty dia ny Asan'ny Apôstôly toko 4:20 andininy voalohany. Vakitsika ny amin'ny anaran'ny Tompo hoe dia tonga tany Derba sy Listra koa izy ary indro nisy mpianatra anankiray atao hoe Timoty zanaky ny vehivavy jiosy izay nino fa jentilisa raiky. Nitoyany dia hoe nentin'ny Paoly izy solon'ny Barnabasy fa niady kely Paoly sy Barnabasy etsy aloha etsy dia aleontsika misaradalana dia Timoty ny nentiny ary tamin'izany ny voalaza eto tsy hoe nametrahany tanany Timoty fa nataon'inona eo amin'ny andininy 7. Koa tiany Paoly hoentiny miaraka aminy izy dia nalaina izy ka nofirany no ny jiosy tany amin'izany tany izany satria fantatra izy rehetra fa jentilisa ray. Amin'ny Asan'ny Apôstôly 16 dia eo amin'ny andininy 4 ary raha nandeha nitety ny tanàna tao izy dia natolony io tandreman'ny olona ireo didy navoaka ny apôstôly sy ny olona tany Jerosalema ary nianahery finoana ny fiangonana sady ny amaro isan'andro. Eo no ahitantsika ny tantara nanomboan'ny Paoly sy Timoty ny asa. Raha mamaky ny soratra masina isika dia eto no ahitana hoe eto amin'izao andininy 9 verina mofinainy isika no ahitana hoe ay ty Paoly ty nametra tanana tamin'ny Timoty fa tsy voalaza hoe taiza ho aiza. Raha ny filazan'ny soratra masina dia loholona no nametra tanana ao amin'ny Timoty voalohany toko 4 andininy 4:20. Tovitovy amin'ity andininy 1 ihany izao ny voasoratra amin'ny anaran'ny Tompo. Aza tsy mitandrina ny fanomezam-pahasoavana izay ao anatinao izay nomenanao tamin'ny faminaniana sy ny fahamaitrahan-tanan'ny loholona presbitery izy ery ambany ery fa tsy hoe Paoly. Tsy izany ny filazana hoe iza ilay nametra tanana fa eto kosa nametra tanana Timoty ary Paoly no voalaza fa nametra tanana taminy. Io andininy 1 dia milaza hoe ilay fanomezam-pahasoavana avy amin'Andriamanitra dia azo tamin'inona fametrahan-tanana. Efa nametrahan-tanana daholo isika rehetrareo. Sa ahoana? Nanomboka teo amin'ny batisa farafahakeliny, teo amin'ny fandraisana ho mpandray, teo amin'ireo fanokanana samihafa, fanokanana dekona, fanokanana ho mpiandry. Nametrahan-tanana isika ary zava-dehibe ry havana ny fametrahan-tanana. Ao amin'ny testamenta taloha ny fametrahan-tanana raha mpisorona mandray ny biby atao sorona ondry dia milaza fa raisiny ny fahotan'ny mpanota ary dia afindra ao amin'ny zanak'ondry izay atao fanatitra. Zay ny fametrahan-tanana eto amin'ity soratra masina ity dia famindrana ny herim-pahasoavan'Andriamanitra tao amin'ny mpanompony tamin'ny alalan'ny Paoly apôstôly, tao amin'ny Timoty tamin'ny alalan'ny Paoly apôstôly. Tena hoe famindrana, fanomezana ny fahasoavan'Andriamanitra tamin'ny alalan'ny fametrahan-tanana nataon'ny Paoly ho an'ny Timoty. La herim-pahasoavana tao amin'ny Paoly nafindrany tao amin'ny Timoty. Ahoana hoy ny soratra masina?
mampahatsiaro anao mba hamelomanao ny fanomezam-pahasoavana avy amin'Andriamanitra zaho ao anatinao tamin'ny fametrahako ny tanako. Tsy hoe zany hoe nametrahan-tany ianao dia aleloia vita batisa dia feno ny fanahy masina ndray fahasoavana, fa atao inona izy? Velomina anjaranao andraikitrao. Tsarotsika ny hoe aoka irehetra ny jironareo, manana andraikitra ianao ilay nandray fahasoavana mba hamelona ny fahasoavana izay nomenanao amin'ny alalan'iny fampiasana n'izany. Miazakazaka ianao raha vita batisa mandalina ny soratra masina, miazakazaka ianao raha mpandrefana sany tompo mamaky ny baiboly manompo an'Andriamanitra amin'izay nanoloranao tena, miazakazaka ianao raha dekona na mpiandry na metrahan-tanana manatanteraka andreny azy ireny fa arakaraka ny andiananao no hitombonao. Io tsy tahaka ny lazatsy ny tomobily hoe arakaraka ny andianana ny mahalany, fa arakaraka ny andiananao no hitombonao. Mandeha ianao dia mitombo, zany asinan'le hoe plus kely, plus ianao mandeha plus ianao mitombo. Arakaraka ny andiananao no hitombonao. Dia ny olona mipetrapetraka nandray fahasoavana tamin'ny fametrahan-tanana io zany maninona? Ziray aliany na eo fotsiny izy na miena. Io zany azo atao mampahagaga antsika ny mahita olona hoe ny hemitra, satria naninona? Tsy nampiasaina, tsy novelominy ilay fanomezam-pahasoavana izay nomena azy tamin'ny fametrahana ny tanana. Hitantsika eo amin'ny fianam-piangonana zany misy vita batisa tsy mianatra sekoly alahady, misy mpandrefana sany tompo tsy manompo akory any amin'ny sampana, tsy mandray anjara ny fianam-piangonana, misy dekona na mpiandry tsy manao ny asa fanompona nanokanana azy dia maninona izy? Me mahiny fa na inona maty mihitsy aza dia tsy hita tsony. Eo any andininy fahaenina dia tsarovy tsara ny hoe ny fanomezam-pahasoavana tamin'ny fametrahan-tanana dia anjaranao ny mamelona azy. Ny faharoa ny andininy fahafito, hoy ny soratra masina tsika rehetra fa tsy nomen'Andriamanitra fanahy osa isika fa fanahy mahery sy fitiavana ary fahononan-tena. Miaraka amin'ilay fanahy mahery ny fitiavana sy ny fahononan-tena. Indray dia ilay fanahy mahery fotsiny no eritreretintsika hoe nomena, fa ao amin'io kay dia misy inona koa? Fanomezam-pahasoavana, ny fitiavana, ny fahononan-tena. Nomena any Timoty ho an'ny fitondram-piangonana izany. Zay ilay azo atoloana tany am-piandohana hoe taratasy ho an'ny Timoty hampaherezana, hampiorenana azy mba havita ny asa fanompony amin'ny fitondram-piangonana anatin'ny fahatanjana. Ny taratasy nosoratana ho an'ny Timoty. Fitondram-piangonana ilana fanahy mahery, fitiavana, fahononan-tena. Nomenan'ny Timoty ireo ao amin'ny asan'Andriamanitra zany dia ampatsivona hoe fanahy mahery nomenanao, ianao nomena fitiavana, ianao nomena fahononan-tena. Misy mpanompon'Andriamanitra mety tsy manana fahononan-tena ve? Inona ilay fahononan-tena? Bala zao hoe mahay manao aok'izay mahay manao aok'izay. Inona ilay fitiavana? Mampaninona ny fitiavana? Mampisandrahaka anao amin'ny olona rehetra, fa tsy hoe tsongatsongaina. Tia tiako, tia tsy tiako, tia halako, misy an'izany vombolana samihafa zany. Tia ankafiziko, misy fitongolana zany ankafiziko, tiako, halako. Fa fitiavana tsy mitongilana tahaka ny fitiavan'Andriamanitra tsika. Nomena amin'izany fitiavana i Timoty ary fanomezam-pahasoavana ireny aza tonoiny mba hangatao amin'ny tompo raha tsy hanananao zany hoe fahononan-tena. Betsaka ny hitako mihitsy malagasy tsy mahono tena, tsy mandalo gara, tsy mandalo tsena, fa tsy miviry kely foana. Dia maninona? Farany nakaizy daholo ilay vola teo. Mandrakariva dia tiako mizara amin'ny olona hoe ilaina ny fahononan-tena
tsy hoanina daholo izay tiana hoanina indrindra amin'ny fiainantsika tahaka izao lazaina hoe manitra fa sao dia avy amintsika ihany io hitantsika ahoana le fahonoana tena hatraizany an-taniana ny volo ohatra n'inona vao ivoaka io fa ny fampidirana azy mety moramora fa famoahana mety sarotsarotra fa famoahana azy ataonao moramora kely dia tonga ny fantrana sika kristianina dia nomen'Andriamanitra fahasoavana ary raha mbola tsy hananantsika izany hoe fitiavana ao Galatiana 5:22 dia anisan'ny vokatry ny fanahy ny fitiavana sy ny fahononan-tena angatao amin'ny tompo fa tena mahasoa antsika izany tena mahasoa antsika ireo fanomezam-pahasoavana fitiavana sy fahononan-tena ireo nomen'Andriamanitra fanahy mahery isika ny toy eny eo amin'ny 9 tapany voalohany dia manao hoe amin'ny anaran'ny tompo aza menatra ny hovavolombelony ny tompontsika atreo aloha ao amin'ny Romanina 8:9 dia i Paul no miteny hoe fa tsy menatra ny filazantsara aho fa herin'Andriamanitra amonjena izay rehetra mino izany amin'ny Jiosy aloha dia vao amin'ny Jentilisako i Paul manoratra ho an'ny Timoty ity zany dia izy mihitsy aloha ny tsy menatra ny zava-nisy tamin'ny andron'ny fiangonana voalohany ny joroandry Paul sy ry Timoty dia ny fanenjehana araka ny voalazantsika teo i Paul raha manoratra eto dia ny amponja no ny fitoriana ny filazantsara no ny fijoroana vavolombelona ary atrika fahafatesana martyra fahambaran'ny Paul hoe tsy menatra n'izany izy ary mampahery an'ny Paul Timoty koa izy no ny fanahy mahery ny fanomezam-pahasoavana efa nomena azy tsy ho menatra ho vavolombelony ny tompo toy izy antsika ny tapany faharoa manao hoe amin'ny anaran'ny tompo aza menatra ny ho vavolombelony tompontsika vavolombelon'i Jesosy fa manohy izy hoe nahay mpifatony ianao fa aoka ianao ho mpiombona ny fahoriana no ny filazantsara araka ny herin'Andriamanitra aza menatra ho vavolombelony ny mpigadra no ny filazantsara iry ambany iry moa dia voatonona ilay anarana hoe Onesiforosy naninona ny tady fatratra ny Paul tany ampigadrano izy tsy nahamenatra azy mihitsy fa nitadiavo no vanginy i Paul tany amponjy dia hamangy an'ny Paul ihany fa etreto zany ataovy hoe niaina tamin'izany vanim-potoana izany sika nigadra any ambony antsinanana ny pastera anankiray no ny filazantsara dia oziny alao gadrany fa Onesiforosy dia nanino ny tazy ary fatratra tsy mba menatra enjehana ny kristianina misy mpitandrina migadra ny an-tany mora fa nisy mpino anankiray sy ny fianakaviany tsy nitsahatra namangy azy ao anatin'izany vanim-potoana ny fanenjehana izany any kristianina sisa ngamba dia hoe andao vonjeo ny tena fa ho lasa anko ary izay moa le hoe niverina ny Azia ny sasany tanareo ny 9:10 ampareza izany Timoty hoe aza menatra hijoro ho vavolombelon'ny tompo hijoro ho vavolombelon'ny finoana kristiana hijoro ho vavolombelona fa mpiombona fahoriana amin'izay migadra no ny filazantsara ianao ave efa tsaronao hoe niombona ianao tamin'ny mpanompon'Andriamanitra anankiray tena ny enjehana fa izay ny vokatry ny fanomezam-pahasoavana ao anatinao misy mpanompon'Andriamanitra enjehana fa miombona amin'izany ianao dia fanomezam-pahasoavana izany fa tsy hoe jerijery fotsiny dia miaino ainy nanahoana izy tao fa tena hoe miombona ianao nanahoana ianao tao fa tsy hoe nanahoana izy tao misy olona mpiara-mivavaka amintsika mety tompona ndraikitra eo nivon'ny fiangonana enjehana fatratra izy mba tadiavo izay ahitana azy manahoana ianao izao nanahoana ianao iny to vao velively fatratra mihitsy ianao dia mba tadiavo izay ahitana azy fa izany ity ny olona nomen'Andriamanitra fahasoavana dia tsy menatra ny vavolombelon'ny tompo ary ho vavolombelon'izay enjehana no ny filazantsara
fa androso ihany isika eo amin'ny andininy fa 7 hatramin'ny fa 1:10 dia izao no voasoratra amin'ny anaran'ny tompo izay namonjy antsika sy niantso antsika tamin'ny fiantsoana masina tsy araka ny asantsika fa araka ny fikasany sy ny fahasoavana izay nomena antsika tao amin'ny Kristy Jesosy hatry ny fony fahagola fa nahariaraka ankehitriny tamin'ny sehoan'i Kristy Jesosy mpamonjy antsika izay nahafoana ny hery ny fahafatesana ka ny filazantsara no nampisehoany mazava ny fiainana sy ny tsy fahalovana mandrakizay ny amin'io filazantsara io nanendrena ho mpitory sy apôstôly ary mpampianatra filazantsara ijoroana dia fehezin'ny Paoly eo amin'ny andininy 7 sy ny 10 Jesosy Kristy efa novinaniana hatramin'ny fahagola ary miseho ankehitriny tonga hatramin'ny fanehoana ny fandresena ny fahafatesana famitinana ny filazantsara ilay filazantsara nijoroana ho vavolombelona tsy nahamenatra azy no fintininy ao anatin'izao andinitsoratra masin'izao dia mitoy eo amin'ny andininy 12 tsy hoe mamitina ny filazantsara izy hoe fantany tsara ny amin'ny Jesosy Kristy fa eo amin'ny andininy 12 dia ambarany hoe fantatro izay inoko verina indray ireo tsy menatra ary noho izany no hiaretako izao zavatra izao ka tsy menatra satria fantatro izay inoko fantatro izay inoko mitoy amin'ny fanantenana ny finoana sy ny fanantenana tsy misaraketo matoky aho fa izy dia mahatahiry ilay zavatra natolotro azy mandra-piaviny izay andro izay fantatra ao tsara ny filazantsara torianao ary miorina tsara amin'ny finoana izany filazantsara izany ianao sady feno fanantenana ny amin'ny vokatry ny filazantsara torianao fantatsika sady iainantsika tao anatin'ny efa-taona no hoe miorena tsara aza miova ary maefa be mandrakariva amin'ny fanompoana ny tompo nike hojerentsika ny Romanina 9 atsika tsenjery koa zany Romanina 9 ny andininy 19 hatramin'ny 30 manomboka amin'ny hoe zavatra rehetra miara-miasa aso 19 hatramin'ny 30 ny anaran'ny tompo ary fantatsika fa ny zavatra rehetra dia miara-miasa aso izay tian'Andriamanitra dia izay voantso araka ny fikasany rahateo satria izay fantany rahateo no nitendreny hitovy endrika amin'ny zanany mba ho lamatoa amin'ny rahalay maro izy ary izay nitendreny no nantsony koa ary izay nantsony no hamariny koa ary izay no hamariny no nomeny voninahitra koa mbola milahatra amin'ny Efesianina 1 andininy 7 sy ny manaraka io ilay ilazana hoe efa voatsinjo hatrany ampiantohana ny amin'ny fifidianana antsika ao amin'ny Kristy ary miorina tsara amin'izany isika tsy miova amin'izany fifidianan'izany isika efa nofidiana isika miorena tsara manantena tsara eo amin'ny 13 izay voalaza teo manao hoe amin'ny anaran'ny tompo tano amin'ny finoana sy ny fitiavana amin'ny Kristy Jesosy ny mariky ny teny tsy misy kilema izay efa renao tamiko ilay zavatra tsara natolotra anao dia tehirizo amin'ny fampahirezan'ny fanahy masina izay mitoetra ao anatitsika inona ny voalohany tano ny mariky ny teny tsy misy kilema izay efa renao tamiko ny faharoa tehirizo amin'ny fampahirezan'ny fanahy masina izay mitoetra ao anatitsika tanana sy tehirizina ary amin'ny alalan'ny fanahy masina no avitanana izany fanahy masina io zany dia manampy antsika mba hiazona ny finoana hitahiry ny finoana raha tsy ao aminao ny fanahy masina fotsitriny any mahatonga ny hoe firenena kristianina na makinalay tamin'ny andron'ny Paoly lasa firenena silamo ankehitriny velomy ny fanomezam-pahasoavana ao anatinao
tezao mba hitombo amin'ny alalan'ny asa dia ho voatahirinao ny finoana ary voazonao zany tano amin'ny finoana sy ny fitiavana amin'ny Kristy Jesoa ny mariky ny teny tsy misy kilema ilay zavatra tsara natolotra anao tehirizo amin'ny fampahirezan'ny fanahy masina. Ny farany moa dia ny 5:24 hatramin'ny 9:20 ilazan'ny Paoly apôstôly ny fifandraisana tamin'ireo mpiara manompo. Ny ambarany voalohany dia ny fisian'ireo olona izay nandao azy ka niverina any Azia. Fantatrao fa efa nafoy izay rehetra any Azia isan'ireny Figelo Hermogena. Zany zany famakian'iny Figelo Hermogena. Nafoy ery amin'ny toko 4 andininy 4:40 mbola mitanisa koa mantsy izy ao anaran'olona maromaro amin'ny fanaovam-belomo fa ny 4:40 dia milaza mihitsy ny fifandraisany tamin'ny hafa amin'ny anaran'ny tompona hoe tamin'ny nandaharako voalohany analatsiny ny tenako dia tsy nisy nomba fa nandao ahy avokoa izy rehetra aza mba isaina hoelony ane izany. Eo amin'ny fanaovam-belomo koa izy dia nitanisa anaran'olona maromaro ireo olona nandao azy nanao ratsy azy teo amin'ny fanompony. Eto amin'ity anjara mofinainantsika ity dia manambara izy ny fisian'ireo olona miala ary anefa koa ny fisian'ny olona nanakaiky azy dia ny fianakaviana Onôsifôrosy. Ahoana ho izy eo amin'ny 5:40 omen'ny tompo famindrampoany ny ankonany Onôsifôrosy satria namelombelona ny fanahiko matetika izy fa tsy menatra ny gadrako. Fa raha tandroma izy dia nitady afatratra ka nahita ny tompony ampahita azy famindrampo amin'ny tompo amin'izay andro izay ary ny afatratra ny nanompony ahitany Jesosy dia fantatrao tsara. Fifandraisan'ny Paoly tamin'ity fianakaviana ity dia tsaroany tena nampahery azy. Tsy voazao Paoly no milaza hoe misy olona izay tsarony nampahery azy ny zavatra nataony fa ny fiangonana tao Filipi koa dia nanaovany fanamariana hoe nahatsiaro azy fonizy tany ampigadrana. Ny Filipianina toko 4 indrindra no milaza n'izany. Izany riavana no ilazana amintsika hoe tokony fantatsika fa ny mpanompon'Andriamanitra izay mandalo ady dia mahazo hery amin'ny famangitsika sy ny fanohanantsika azy ireny. Na mpitondra fivavahana izy, na mpiahantsika eo anivon'ny sampana izy, na mpiara-manompitsotra izao amin'ny andraikitra izay tanany ka hiara-ny fanenjehana izy dia tena hery ho azy ireny mihitsy ny fanatonantsika azy mivantana amin'ny fanohanana, fampaherezana, ny vavaka sy ny fanomezan-tanana samihafa. Ho an'ny Filipi moa dia fanomezan-tanana no nataon'ny fiangonana tao Filipi. Eto dia tena hoe fanohanana amin'ny lafiny ara-panahy, famangina ny olona ny gadra no ny filazantsara nataon'ny fianakaviana Onôsifôrosy. Dia tsarovo zany riavana mampianatra antsika izao 5:40 hatramin'ny 9:20 izao mba hanao zava-dehibe ny fifampaherezana ao anatin'ny ady mafy mety hatrehan'ny namanao mpiara-manompo na ny tompon'andraikitra eo amin'ny fikambanana na ny fiangonana izay misy anao. Dia hijanona eo isika ny amin'ny fandiniana soratra masina fa avelako anananjara fitenenana hoe nareo raha manana fifampizarana inona koa ny zavatra tsapantsika tao anatin'izao andin'ny soratra masina Timoty 2:1-9 izao. Mba misy hoe olona miteny ohatra hoe ny andinina naitranao ka inona ny azonao zaraina amin'izany. Tonton Jean-Pierre fantatr' izay loko dia inona no azonao zaraina amin'izany. Zava-dehibe eo amin'ny fiainantsika pino ny manana fijoroana hoe zao ny finoko ary zao no inoko. Ny mahatonga antsika akatsy akaroa fa tsy nareo zany. Mahatonga ny kristiana akatsy akaroa dia maninona? Tsy manana an'izay fijoroana izay izy hoe fantatr' izay inoko.
mamangy anao ny vavolombelon'i Jehova ny valiny tsotra fantatro izay loko mandondombaravara anao ny vaony oriko valiny tsotra fantatro izay loko mandefa radio ianao misy ny tatatatabe fantatro izay loko fa fandrika izay le amafisiny eo amin'ny andininy 17 hoe mariky ny teny tsy misy kilemy ary hitantsika moa ho an'ny epistily nosoratany Jaona dia tena mamepetra mihitsy ny amin'ny fampianaran-diso sy ny fampianarana entiny antikristy. Ny epistily nosoratan'ny Paoly ho an'ny Galatiana dia mananatra ny amin'ny fahadiso ny fampianarana mikasika ny tsy fanomezan-danja, ny fahasoavan'i Jesosy, fanampiana, ny famorana sy ny fifadiana samihafa. Torak'izany koa ny epistily ho an'ny Romana. Fa ho an'ny Paoly dia ny hoe Jesosy Kristy voaombo teo amin'ny hazo fijaliana. Niny tsy nahafantatra zavatra hafa teo aminareo aho afa-tsy Jesosy Kristy dia izy voaombo teo amin'ny hazo fijaliana. Korintiana no misy an'izany. Tadiavo ampovoambony eo. Korintiana 1:2 ny andininy 2 mora tadidy zany. Korintiana 1:2 andininy 2 amin'ny anaran'ny Tompo manao hoe fa niny tsy nahafantatra zavatra hafa teo aminareo aho afa-tsy Jesosy Kristy indrindra fa izy voaombo tamin'ny hazo fijaliana. Reny andinidin-tsoratra masina misy adresy mora tadidy reny dia tanantsika. Korintiana 1:2 andininy 2. Aza miandry andreny ho tsenjery mofinaina vao hianatra andreny mora tadidy reny. Ary tena zava-dehibe io Korintiana 1:2 andininy 2 io. Takina mihitsy raha mbola tsy fantatra tsara izay inonao dia tena hoe fantaro iza marina ny inonao. Ndrao ianao tratry ny fiviliana amin'ny finoana ka ny batisa ny lazainao fa inonao mino ny batisa ho famonjena fa tsy Jesosy Kristy mpamonjy. Izany mantsy fampianarana manafika antsika izany ary tsy voaingana fa efa elo dia mikoropaka daholo ilay vita batisa mbola kely. Toa tsy miropoka ary andrano tapahana ho tsy nety indray hoe andrano tapahana fa tsy maintsy any koa tsy mety olona tamin'ny fa maloto fa ao amin'ny bassin ny fiangonana sasany mantsy efa manana koveta be izy ao am-piangonanao dia tsy izany mihitsy ry aho fantatrao ve zay inonao. Timoty 2:2 andininy 2:20 fantatro zay inoko. Eny ary ndeha hivavaka isika. Tompo misaotrany amin'ny fotoana nahafahanay nandinika ny teninao teto dia tsapanay tokoa ny asarobidin'ny fotoana, ny asarobidin'ny teny izay nomenao. Ampio izay amin'ny alalan'ny fanahy masina ampaherezo mba amelona ny fanomezam-pahasoavana izay natolotra anay tamin'ny fametrahan-tanan'ny loholona ireo mpitandrina ny fandimby tamin'ny fanaovam-batisanay nataiza tamin'ny fandraisana anay ho mpandray nataiza tamin'ny fanokanana anay amin'ny fanompoana samihafa nataiza ireny Tompo dia isaorana ianao satria nanononanao ny anaranay teo amin'ny alitara ary nandraisanay ny fahasoavana. Ampio izahay mba andray ny fanahy mahery, ny fitiavana, ny fahononan-tena ka ho mpanompo mahatoky sy mahefa-be eo amin'ny asanao. Ampio sy ampatsiahivo ampianaro izahay ahafantatra tsara ny amin'ny Kristy Jesosy sy ny asa mpamonjena ary indrindra hifototra sy hiorina tsara iompopeo amin'ny Paoly apôstôly manao hoe fantatro izay inoko. Ampio izahay mba hiazona ny fampianarana tsy misy kilemy ary amin'ny alalan'ny fanahy masina dia aoka hitombo ao anatinay ny fahalalananao Jesosy Kristy, ny fiainana ny teninao. Dia misaotra ny amin'ny tantaran'ny fanompon'ny Paoly apôstôly
mampianatra anay fa tsy tokony fantao anatin'ny sarotra ny mpanompo efa nandray ny fahasoavanao iombona ary aharitra tramin'ny farany. Jesoa, apetraka eo am-pelantananao ity tontolo andro ity, ny fiainanay manokana, ny ara-panahinay, ny fahasalamanay, ny fandahara-potoananay, fa vangio koa ny ankonanay amin'ny toerana efa misy azy amin'izao ora sy fotoana izao, na izanaiza izy ireny, dia fantatray aritokinay fahitanao, atsory amin'ny tanam-pahasoavanao. Jereo tompo ireo mpiray firenena aminay, ireo vahiny miara-monina aminay eto amin'ity tanindrazana ity. Vangio ny fiangonanao ary ataovy miorina tsara, hiteny koa manao hoe fantatro izay noko. Dia mangataka aminao ny mba hamanginao ireo voafonja, hampangaina tsy marina, ary indrindra ireo zanaka ao Andriamanitra voazina ireny toerana ireny, mba tsy homenatra ny filazantsara izy ary ho vavolombelonao satria efa nampaherezinao amin'ny fanahy masina. Rainay izay ny an-danitra, ho amasinina ane ny anaranao, ho tonga ane ny fanjakanao, atao ane ny sitraponao ety an-tany ho tahaka ny an-danitra. Meo anay aloha izay amin'ny sahaza ao anay, ary mamelana elokay tahaka namelanay izay meloka taminay. Aza mitondra anay ny fakapanahy, manafahanay ny ratsy, anao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Raisoa ho tanteraka aminareo ny tsodranotonona amin'ny anaran'ny Tompo. Hitahy ianareo any ny Tompo ka hiaro anareo, hampamirapiratra ny tavany aminareo ny Tompo ka hamindra fo aminareo, hanandratra ny tavany aminareo ny Tompo, hanome anareo fiadanana, mandihana amin'ny hery ny faherezana. Amen. Ho an'Andriamanitra irery anany ny voninahitra, amin'ny anaran'ny Dray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen.